Ny irenarantsika zao dia irany Dadarabel, ny lohateny satry ihany. Ny toninantsika tendry gasy, zany hoe C G D G B E, ok? Dia ohatran'izay mifanenina rehefa miaraka amin'ny capot amin'ny deuxième case. Dia manomboka amin'ny A mineur, zay moa ny antsoiko an'ilay accord fa tsy haiko na tena A mineur ny anarany. Ok, zay. Fa sokafana le deuxième corde. Ok, reveo. Dia makany amin'ny G majeur. Corde 3, deuxième case. Zay. Dia miveriny indroa zay. Dia manomboka mihira amin'izay anao A mineur ny anomboana an'ilay hira. Satriany. Dia reveo makany amin'ny B majeur. Somary migrisa fa tsy voatery. Ato amin'ny quatrième case, barena fotsiny ilay izy fa tsy tendrena ny première corde. B majeur. Andrava, dia mijanona eo amin'ny quatrième case ihany ianao, E mineur. Andrava, dia reveo D majeur. Andravaka moa zany fa tsy andrava, andravaka. D majeur. Ny tavanao. Ty accord tia A majeur miaraka amina basse na C dièse. Ok, ty zao C dia C dièse dia ato ny A majeur. Zay. Mety tsy ho zatra an'izay ny sofinao fa raha mihaino tsara ianao C ninona C dièse le basse tendreny eto. Ok, C dièse A miaraka amina basse na C dièse. Ok, dia mitoy ny hira C majeur. Ka tsy ikentro ny tsony D majeur. Ny tare G majeur dia afaka atao ohatran'le G7 ohatran'izao. G11 moa zany. Misy an'le E ty. Ok, apetrako eo le diagramme. Dia miverina indray zay. Dia rehefa tonga eo amin'ny fiverenana A mineur ihany. Indrisy anefa. Ok, dia D7. Dia afaka asianao basse ato amin'ny deuxième case ato koa raha tianao somary misy ambanimbany kokoa ny basse. Dia ny manamando ny tava eo amin'ny quatrième case B mineur. No manamando ny tava
tava E miaraka amina basina G dièse. Ty G a G dièse, zay mahatonga anazy E miaraka amina basina G dièse. I Dadarabel tia mitendry an'ty E miaraka amina basina G dièse ty izy, matetika izy tsy de tena mitendry E majeur ihany izy fa tena tiany mampiasa an'ty accord ray ty. De reveo miverina A mineur. D7 efa hitantsika ty. De reveo G mi C si nata. De miverina indray. Efa hitantsika daholo reny A mineur, D7, de reveo B mineur. E miaraka amina basina G dièse. Ok, efa nandalo to daholo. De rehefa mamarina an'le hira izy A mineur, fafantrana D7 tsy mety resy. Ok, mitovy am'le G tamin'ny tony. Iny eo amin'ny deuxième corde ianao, troisième case, première case de misokatra. De misy solo zay zareo am'le tetezana. Iny accord iny mitovy amin'ny efa hitantsika ihany A mineur 7, de reveo D7, de reveo G, de reveo E miaraka amina basina G dièse na E majeur zay tiana. Ok, na zao na ataonao ohatran'izao. Ok, ty zao le E majeur. De reveo A mineur indray. D7, de G majeur fotsiny. Teneny indroa. De miverina indroa zay. De rehefa mamarana an'le solo izy tonga de A mineur, de reveo G. De G, zao A mineur 7, de D, de G. De zay. Ok. De miverina indray le tetezana. De zay le hira ray manontolo. Eny ary aloha fa de mazotoa.